Ya, dia kafaliana lalandava no iarahana sy iarabako nareo mpanaraka ny fandaharana misandratra. Zay iresantsika ny kasinga efatra: ny afo, ny rano, ny rivotra ary ny tany sy ny tontolo manodidina an'izay. Ny kafaliana lalandava iaho ary faly miarahaba sy miraharasoa atsika rehetra. Araka ny voalaza moa zany hoe tonga tsy miarahaba naman-tezitra, ka izay no anolorana fiarabana ho antsika rehetra izay mpanaraka sy mpankafy an'izao fandaharana misandratra izao. Samy ahita ny tadiavina ary samy ahazo izay ilaintsika. Naiza misy ianao amin'izao ora sy fotoana zao zany dia mirary sy misoa antsika lalandava zany tenanay araka ilay voalaza teo hoe ahazo ny tadiavina ary ahita izay ilaina. Tamin'ny fandaharantsika farany teo dia nanazava voalohany indrindra ny antsika teto ny kasika kasinga efatra, ny endrika isehoany satria nisy namana nangataka sy hoe averina ny fanazavana an'izay le hoe kasinga efatra izay, hoe aiza ho aiza ny kasinga efatra, inona no hevitra fonosiny tao. Dia efa nentsika teto io ny kasinga rano, ny kasinga afo, ny kasinga rivotra ary ny kasinga tany. Ahoana ny endrika isehoany, ahoana ny fipetrapetrany eo amin'ny fiainantsika, dia zay zavatra zay zany efa nentina teto. Dia rehefa vita iny kasinga efatra iny dia niresaka indray tsika ireo ilay dingana na hoe ireo tamberina izay misy amin'ny fiainantsika. Misy zavatra miverina amin'ny fiainantsika lalandava, mipetraka dia milamina tsara, dia miverina lalandava. Ny fiainantsika rehetra zany dia raha dinihana dia misy an'izay tamberina zay foana, miverina foana, na resaka fitiavana io, na resaka vola, na resaka asa, na resaka fiarahamonina. Raha dinihantsika dia le teo ihany no misy fa mihatsara na miaratsy. Io moa zany dia efa nentin'ny razantsika niresahana hoe ny tody tsy misy fa ny ataony miverina. Fa nazavainy tsara zany hoe raha ny zavatra ataontsika zany dia miverina lalandava, fa anjarantsika zany no maka lesona amin'izay zavatra misy eo amin'ireny tody ireny. Misy ny olona dia isaky ny faran'ny taona no misy olana, misy ny olona isaky ny mois de juin manana olana ara-bola, misy ny olona manana olana ara-pahasalamana. Dia izay rehetra zay zany no ezahana ovahany tamin'iny tamberina iny. Loazavaina tanatin'izay ihany koa fa hoe misy izy io isaky ny 2 taona, misy isaky ny 4 taona, misy isaky ny 5 taona. Fa io zany dia samy manana ny azy ny olona tsirairay, samy manana ny tambery ny olona tsirairay. Eo amin'ny saina ve, ao amin'ny fo ve, ao amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ve, dia zay zavatra zay zany mila hitantsika sy mila jerentsika. Ny fiainana zany dia ny fandinihanao ny tranga tsirairay amin'ny fiainanao, fa makafakanao amin'izy ireny, fijerenan'izy ireny no mitondra ny vahaolana. Rehefa vita iny fanazavazavana ny tamberina na iny sikla iny dia mametraka fanontaniana ny namana zany hoe ny fiainany dia miteraka olana lalandava, misy olana lalandava, misy sakana lalandava. Ny tamberina ho aminy dia efa isan'andro, fa tsy isaky ny taona na hoe isaky ny 2 volana, fa isan'andro dia manana olana eo amin'ny resaka asa, manana olana eo amin'ny resaka vola, manana olana eo amin'ny resaka fiarahamonina. Ny fahasalamana ihany zany tsy voatery, ary na ny fitiavana raha dia mangozogozo izy, mangozogozo tovy amin'ilay toe-bola, tovy amin'ilay asa. Ka zay zavatra zay zany no angatahany fanazavana fa ahoana ny nahatonga zay zavatra zay, dia manazava izy ahoana ny fomba ahafahana miala an'izay olana izay. Zay zany no angatahany hoe misy zavatra azo atao ve, misy fomba azo arahana ve mba tonga izay olana izay. Niezaka ihany hoe izy nitady asa fa tsy nahita, niezaka namorona asa fa lany hatrany ilay vola, niezaka ihany koa mba mipetapetaka teny amin'ireny olona metimety sy tsaratsara ireny sao dia mba mifindra ilay izy kanefa tsy nandaitra.
Moezahana ny tsitsy ny aina fotsiny naratra dia lany fagnahy. Lasa lavitra ny eritreritra hoe akasiparana ve, vitan-dratsy ve, sa za mihitsy tsy mahay. Zay zavatra zay no fanontaniana miverimberina foana atao anatin'ny loha hoe sao dia mba za ihany mahatonga ny aretina ohatran'izay. Lasa kivy, tsy manana hery, tsy manana tanjaka intsony hoe izy hiatrika an'ilay fiainana ary mamoy fo. Eo zany no tena olana goavana hoe mamoy fo. Dia zay zavatra zay zany no ezahana ho azavazavaina hoe inona daholo ireo zavatra mety mahatonga ny olona ho tavela amin'ireny zavatra ohatrohatran'ireny. Ny voalohany ao anatin'izay zany dia ny sehatra izay nipoirantsika. Io zany tsy possible mihitsy raha ohatra ka sehatra avy amin'ny farany ambany no tonga dia ho lasany amin'ny sehatra farany ambony ianao. Zay zany no voalohany indrindra mahatonga ilay olana izay mitranga ohatran'ny ity voalaza ity. Ny sehatra izay nipoirana. Ny sehatra izay nipoirana zany dia misy fifandraisana amintsika lalandava. Misy fifamatorana amintsika lalandava. Zay sehatra zay dia manambara fa misy ezaka tokony atao zany mba ahafahana miala amin'ilay fatorana na ilay sakana izay misy atsika. Na sehatra inona misy ianao na sehatra inona misy ianao zany dia misy foana izay olana zay. Mipanan-karena be ianao tsy maintsy misy fisedrana ao anatiny ao. Mety any amin'ny fitiavana, mety any amin'ny resaka fahasalamana, mety any amin'ny resaka zaza. Firifiry ny mpanan-karena be no lasa mananjanaka mandeha amin'ny lalana tsy eritreretany azy. Izy olona tena nanana maha izy azy teo amin'ny fiarahamonina, ny zanany nefa tandraingiraingy tsy nahita lalana. Misy ny olona tonontonony izay manana olana any amin'ny resa-bola ohatra. Misy le vola fa tsy mipetraka mihitsy fa lany foana. Misy le vola fa ny fitantanana azy ny manahirana. Misy ny mana olana amin'ny fianarana, ny vola misy, ny harena misy fa ny fahalalana tsy tafiditra mihitsy, miezaka ihany fa tsy tonga. Ka zay zavatra zay zany dia manambara hoe ny sehatra izay mipoirantsika zany dia fatorana anankiray mitondra antsika amin'ny fisedrana anankiray. Ninona na aiza n'aiza misy ianao dia tsy maintsy misy fisedrana foana zany eo amin'ny sehatra izay mipoirantsika. Ny faharoa manarakaraka an'iny zany dia ny toetrantsika. Ny toetra zany dia kasinga anankiray goavana be izay mitondra antsika amin'ny sehatra maro isan-karazany. Na mpanan-karena be ianao, na salantsalana ianao, na mahantra ianao, na farahidin'izay mahantra ianao dia lakile ngeda be anankiray ny toetra sy ny saina. Eo zany dia anisan'ny zavatra anankiray izay tsy azo tsinontsiniavana ary tsy maintsy araha-maso akaiky ny toetra. Satria ny toetra dia milaza ny hoe ny fahafehezantsika, ny toe-batantsika sy ny toe-pontsika ny toetra. Ny vatantsika dia sakana ngeda be anankiray, mitondra kamoana, mitondra filana maro isan-karazany. Ka raha tsy voafehan'ny toetra ny filana isan-karazany dia lasa manaonao foantsika. Ny toetra ihany no afaka mifehy ny fontsika izay mitsiriritra zavatra be da be. Ka zay zavatra zay zany nambara hoe anatin'ny sehatra anankiray mitondra fahantrana, mitondra sakana ny toetra. Raha vao tsy voafehin'ny toetrantsika ny vatantsika sy ny fontsika dia lasa manaonao foantsika ny saintsika. Ka zay zavatra zay zany dia anatin'ilay voalaza teo hoe misy ampahany amin'ny sakana misy eo amintsika ny toetrantsika. Ny tontolo manodidina antsika indray no fahatelo. Voalohany lazaiko teo dia ny hoe ny sehatra ny poirana. Fa ny faharoa manarakaraka an'izay zany dia ny lalana izorantsika dia misy tontolo manodidina hatrany. Ny fiangonana,
ny fianarana, ny fiarahamonina, ny fanatanjahantena sy ny filana rehetra ao anatintsika ao. Reny rehetra reny dia mamolavola antsika ihany koa amin'ny lalana izay izorantsika, ary manandanja goavana eo amin'ny famolavolana ny hoavintsika. Ny tsy fahaizantsika mifidy misy sehatra izay idirantsika zany dia manapotika ny hoavintsika, mahatonga antsika amin'ny sehatra anankiray izay mamatotra sy manageza antsika. Afaka manome ohatra maro isika eo amin'ny fiainana. Ohatra ny sehatra misy antsika raha ohatra ka doroka daholo jiaby sady mifoka, miloka, migoka, dia mino marimarina ianao fa na tianao ary hiala amin'izay sehatra izay dia tavela ao ianao. Eo ilay safidy apetraky ny saina. Raha ohatra ka any anatin'ny tontolon'ny olona mandalina fianarana sy mandalina ny finoana ianao dia misy fiantraikany aminao ihany koa izay, na fomba fisaina, na fomba fiteny, na fomba fihetsika, dia hita hatrany izay taratry ny tontolo manodidina anao izay. Adiny firy ny fotoana laninao amin'ny sehatra anankiray? Adiny firy ny laninao any am-piangonana? Adiny firy laninao eo amin'ny fiarahamonina? Adiny firy laninao amin'ny fianarana? Adiny firy laninao eo amin'ny télé? Adiny firy laninao? Izay rehetra izay dia maneho antsika zany hoe aiza ho aiza ny tontolo manodidina anao sy ianao. Mila manana fahaizana mihoatra an'izay tontolo manodidina antsika izay zany tsika. Mila mahay misafidy ny tontolo izay tiantsika haleha sy hamolavolana izay tsika. Fa milaza vahaolana eto zany, mila mahay misafidy ny tontolo izay eritreretinao hamahana olana anao ianao. Ny fahatelo manarakaraka an'izay zany dia na tiantsika na tsy tiantsika dia misy hatrany zany izay le hoe tarazo. Izany hoe zavatra nisy tany amin'ny lasa no mitondra anao any amin'ny hoavy. Misy milaza azy hatry ny hoe karma, misy milaza azy hoe vitana. Fa io zany dia tsy miala amintsika olombelona hoe misy zavatra efa voafaritra ihany amin'ny fiainantsika. Ankoatran'izay voalaza rehetra teo izay dia misy ny prédestiné, misy ny zavatra efa voarindra taloha, misy ny lalana izay izorantsika. Dia izay ihany koa zany dia mamaritra ny fiainantsika amin'ny hoavy. Miteraka ny fahantrana, miteraka ny harena, miteraka ny fahaizana, miteraka ny fahabadoana, dia misy izay zavatra izay. Matetika ny zanaky ny mpitsabo matetika dia lasa mpitsabo foana. Zanaky ny mpampianatra dia ny ankamaroany lasa mpampianatra foana. Zanaky ny mpiasa tany dia lasa agronome. Zanaky ny mpiompy lasa vétérinaire. Ka izay zavatra izay zany dia manambara fa hoe ny zavatra tsirairay izay hitantsika eny amin'ny fiainana iny dia mamaritra hatrany zavatra iainantsika sy zavatra rehetra atao anatintsika. Ninona ataontsika? N'aiza n'aiza lalana alehantsika zany dia izay le resahako teo izay zany no mamaritra ny fiainantsika ho avy. Raha ohatra ianao ka tena latsaka lalina be tamin'ilay fiainana dia dineo tsara avy aty amin'ilay fiatombohantsika taty sy ilay lalana izay niteneniko teo, fa misy tao anatin'izay zavatra izay zany no nahatonga ilay fahantrana. Na io zany ilay toerana nipoiranao tsy voafehinao, mila miezaka ianao, na 4 miara ianao ka niezaka dia lasa millionnaire ary manana ny maha izy anao. Miezaka ho iaho, milofo mianatra, io misy lalana foana. Manatona amin'ny Père Pedro, io tsy amin'Nosy tanana anao zarany ary misy olona mazoto ho tonga ho aminy. Manatona amin'ny Masera, manatona amin'ny Mampera, misy sehatra maro azo andraisana. Ka izay le hoe avy any amin'ny mipoiranao zany dia mila mihoatra amin'izay zany tsika. Fa voalazan'ny malagasy hoe adala izay mitoha-draina. Raha mpitsabo ny rainao dia mba lasa professeur anao, lasa agré. Raha mpampianatra amin'ny lycée mamanao izao ianao mba tampianatra any amin'ny université, adala ny tohan-draina. Ka izay zany le voalazako eto hoe ny toerana mipoiranao izao hiakatra ambonimbony kokoa noho iny ianao. Personne saine, personne fou,
ampiasanao vatanao ray manontolo mba hahafahanao manakatra ilay tanjona lavitra dia lavitra dia lavitra. Faharoa ny toetra, volavolao ilay toetra. Misy ny ray aman-dreny mivatra mampiditra ny zanany manao armation, mampiditra azy any amin'ny resaka psikolojia, mandany vola mampanao koa, mianatra mozika. Reny rehetra reny dia famolavolana n'ilay toetra, hanana ny mahaiza azy. Mandeha any amin'ny sokoty, miditra chorale, mandeha any amin'ny armation, karaté, judo, kung fu, pédabe, manao yoga. Reny rehetra reny dia famolavolana n'ilay toetra mba tsy hiboroka ho voafehin'ilay nofo, fifehezana ny nofo. Ny toetra zany dia miezaka hifehy ny nofo. Tsika rehetra miara-malala fa mavesatra io nofo. Ka io zany dia anatiny izay sehatra andresenao ny fatotra misy anao zany dia ny fifidiananao ny lalana izay izoranao. Misy zaza mbola kely dia efa nisafidy lalana ny varotra, na ianao ary lasa eritreritra andeha izy ty olona ty, tsy andeha any am-pianarana, tsy andeha any fa tonga dia nifidy lalana izy hivarotra. Hivarotra voamaina, hivarotra mangidy, iope koa dia hivarotra koa, hividy charbon, mbola vao 12 taona, 14 taona, hiasa amin'olona nankom-bola. Dia lasa eritreritra ianao ho tafita ve ty olona ty, kanefa vonona ny sainy, vonona ny vatany, vonona ny fanahiny. Ary be da be amin'izao fotoana izao mahita an'ireny akamaroan'ireny olona ireny fa natsangana trano vato, na vidy sprinter, na tafita ny zanany no lasa olona manan-kaja sy manana mahaizy azy eto amin'ny firenena. Eo zany dia mipetraka tsara ilay voalaza hoe rehefa voafehinao ny vatanao sy ny sainao ary ny fonao dia misy vahaolana hatrany zany misokatra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny lalana izay izoranao. Voafehinao tsara, hainao mampiditra ny vatanao, atao amin'ny sokoty ny andanako, atao amin'ny kiady, na atao amin'ny tily, na atao amin'ny fanazava, na hoe andehanao armation fa mba manan-katao ihany ray aman-dreny. Fantoka tsara ny saina ny lalana izorana, voafaritra tsara ny tanjona tiana tratrarina, milofo ianao manenjika ny tanjona iny isanandro isanandro. Eo zany dia manamarina tsara hoe olona vonona ianao handray an-tanana ny fiainanao. Tsisy toerana izay tsy todinao, ato hanatsaranao ny fiainanao. Tsisy zavatra izay tsy ianaranao, tsisy boky izay tsy novakianao. Rehefa zavatra ka mampianatra sy mitondra fahatsarana dia hitanao avokoa. Dia mino ahy ianao fa misy fiantraikany eo amin'ny fiainanao. Zay ilay resaka toetra lazaiko teo. Mifoaza ny 5 maraina. Isaky ny 5 maraina ianao dia mambolea zavatra kely anankiray fa misy fiantraikany aminao ny indray andro. Dia atoraka izany ny tontolo manodidina anao dia mila fantatra ao ny tontolo manodidina anao. Fidio ny namana izay hipetrahanao. Fidio ilay olona izay iarahanao miasa. Fidio ilay toerana izay safidianao namboaranao ny fiainanao. Dia izay zavatra izay manampy anao handroso. Raha tany amin'ny 4 amis ianao mety mba ho président-ny région ianao, lasa gouverneur na miasa any amin'ny gouvernorat na any amin'ny ministère, na dia tany amin'ny 4 amis ary ny antombohanao. No le ezaka nataonao, no le toerana izay mipetapetahanao, tontolo manodidina anao dia tsara ao hatrany. Manarakaraka an'izay dia ny lasa ankehitriny ary no avy, ny tarazo, na ny diditra, na ny faran'ny laona zany sasany. Io zany dia zavatra iainan'olombelona rehetra eo. Ka ny izy dia tsy hoe akory ka rehefa nilaza teo fa voafaritra le dia tsy hiova intsony, tsy a. Ny finiavanao anatinao, rehefa mafana tsara atao anatinao, voapetrapetraka ao tsara ny tanjonanao, vonona hiakatra ianao, dia mahita vahaolana foana ary voafehinao. Io tsy maintsy misy fiantraikany kely aminao ihany io.
misy fiatraikany fahaizanao, mila fantarinao tsara inona ny zavatra nisy tany aloha tany, inona ny nisy teo amin'ny reniko, inona ny nisy teo amin'ny raika, ahoana ny fipetraky ny zoko, aiza ho aiza ny zanga, inona ny zavatra hitovizanay mianakavy. Ary rehefa fantatrao io dia mora aminao ny ve azy. Ianao maverty vaudeo ozy ny vazaha. Ka zay zavatra rehefa fantatrao dia fantatrao izao ny fomba mahako azy. Sotro toaka daholo ve ry dadabe sy nenibe sy ny sisa, toaka zany le izy. Tsy hanasa daholo ve ry olon-dehibe tao aloha tao, any amin'ny asa le izy zany. Vorerena dia rava ve le izy, fa miomana ianao zany hoe ny arenako dia ho zaraiko anankiroa, misy ampirimo ka misy. Fahasalamana ve le izy, misy ny olona dia samy marary fo daholo, dia any amin'ny fahasalamana le izy zany. Ka zay rehetra zay zany dia manampy anao hamaha le olona. Io zany tsy hisy hoe tara, araka le fandraisantsika tany amin'ilay Tamberina na ny Sikina. Raha androany ianao no napakifitra zany hoe io, dia mino aho fa misy fiatraikany aingana dia aingana aminao satria vonona ianao hanova le izy. Na ka fanapahan-kevitra ianao manomboka andao maraina dia hifoha ny 5 maraina, ary isaky ny 5 maraina zany dia tsy maintsy manao zavatra anankiray hampivoatra ny fiainana. Hamaky baiboly an-dalana anankiray ohatra, na hoe anao haka hazo anankiray ho tapahako ampirinika eo, afaka 10 andro iny dia lasa hazo anankifolo. Na hoe andeha hamintanao amin'ny 5 maraina, na hoe andeha hianatra aho tady toeram-pianarana, raha ohatra ka teny anglisy fotsiny ianaranao, isan'andro ianao mahita vocabulaire anankiray sy grammaire anankiray, afaka 3 volana ianao dia voafehinao tanteraka ny teny anglisy. Amin'izao fotoana zao Facebook dia efa hitanao ny teny anglisy, hitanao fiteny vazaha isan-karazany, fa andramo fotsiny zay. Fa raha isa-maraina ianao hamaky ny hianatra ny teny anglisy, dia afaka 3 volana ianao dia afaka miresaka amin'ny teny anglisy, ary afaka mifanerasera amin'olona amin'ny teny anglisy. Fa vidio tsara ny lalana, tsy anao Tamberina tsy vita, eo tsy vita dia maka indray, dia eo tsy vita dia aka indray. Zay zany no izao ialana mba hisian'ny fiatraikany eo amin'ny fiainanao. Ka zay zany ho an'ilay namana anankiray izay anteny hoe sady tsy asa, tsy vola, tsy mitokantrano mangozozo, dia izao isy fampiarana zay zavatra natory teo zay dia jereo hoe inona ny miova amin'ny fiainana. Azadiny fa misy olona manan-karena avy amin'ny mofo akondro, misy olona manan-karena amin'ny resaka legioma, misy ny olona manan-karena amin'ny resaka moto, misy ny olona manan-karena amin'ny resaka mpanera fotsiny. Amin'izao tsy zavatra atao fa manera fotsiny, mijery tokotany ato dia mijery mpividy ato dia izay fotsiny atao, kanefa mavidy tokotany izy na vidy trano izy na tavitany zany manera. Misy manera trano, manesa tokotany, manesa charbon, manera volamena. Fa hitantsika angamba fa maro amin'ireo mpanera ireo amin'izao fotoana izao no tena hoe manana ny maha izy azy. Ary raha raisitsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia manana endrika sera fanerana ny endrika rehetra ny ivelany ihany, ny publicité sy ny zavatra rehetra. Ka fahaizanao mifidy ny lalana izoranao ihany zany sy fifatoanao amin'izay lalana izoranao zay dia tafavoaka ny fiainana. Zay no azo ambara amin'iny. Fa voiteto moa zay le hoe traitement traditionnel amélioré na fomba fitsaboana nentim-paharazana no hatsaraina. Efa sehatra fahatelo angamba ny androany iresahako azy hoe ny sehatra voalohany ao anatiny ao zany dia ny fisorohana, hoe misoroka. Io zany dia entina eto foana hoe ny fahaizantsika mifikitra sy miaro ary mitazona ny harenana anantsika dia hery lehibe ho antsika, varavarana misokatra ho antsika. Ka ny fisorohana zany dia misy endriny maromaro ny endriky ny fisorohana. Ny voalohany indrindra dia ny ao anatintsika, inona ny zavatra ampidiritsika ao anatintsika ao, inona ny sakafo hohanitsika. Zay no voalohany indrindra fisorohana. Ny aretina, fidifidiana tsara ireo aretina, mila mijery tsara tsika aiza daholo misy an'ireo sakafo izay ilaitsika. Jerena ny tantara nisy tany aloha tany, inona ny nisy tany aloha tany, inona daholo ny karazana aretina nisy tamin'izay fotoana zay. Mahatratra firy taona ny olona taloha, inona daholo ny sakafo hohaniny, ahoana daholo ny fanatsarany an'ireo sakafo ireo,
ahoana ny fandrahoany azy, firy litra menaka hohaniny, dia hitantsika eo fifandraisan'le izy. Fa izay zavatra zay zany voalohany indrindra dia ny sakafo hohanitsika ao anatiny. Zavatra lôjika le izy ary zavatra mora dia mora. Raha ohatritsika ka hihinana siramamy isan'andro isan'andro dia natao ina tsy maintsy ho avy amintsika ny diabeta. Raha ohatra tsika ka hihinana sakay isan'andro isan'andro, tsy maintsy sahirantsika rehefa mivoaka ary an-tokotany. Raha isan'andro tsika no hisotro toaka foana dia tsy maintsy misy ao amin'ny atintsika tsy maintsy may, tsy maintsy. Zany hoe ny fatra ny zavatra hohanitsika dia hisy fiantraikany ao anatintsika ao. Kely le izy dia kely ny fiantraikany ato, be le izy dia be ny fiantraikany ato anatiny ato. Misy le fiantraikany ngeza amin'ny fahasoavana, fahasitranana, hery sy tanjaka, ary misy le ngedy amin'ny aretina sy faharesena. Dia izay zavatra zay zany no mila lanjalanjaintsika eo amin'ilay hoe fisorohana izay nolazaiko teo. Ao anatin'ny herinandro anankiray zany dia mila haintsika mandanjalanja ny menaka hohanitsika, ny sira hohanitsika, siramamy hohanitsika, ny sakay hohanitsika, ny voamaina hohanitsika. Na anana eo raha hohanitsika isan'andro isan'andro fa tsy mifangaro dia izy fiantraikany ihany koa. Ka eo zany ny voalohany indrindra, ny fisafidianana ny zavatra hohanina, ny fatra ny voapetraka tany, fa safidiana ihany koa ny zavatra hohanina. Ny razam-betsika taloha raha mihinana trondro dia rano kely fotsiny ampiarahany azy dia asiany anana dia misy trondro fa matsiro, mafilotra. Dia izay zavatra zay zany exemple anankiray, tsy voatery hisy menaka, tongolo, tomaty zay vao matsiro sakafontsika, fa fahaizantsika mandamina azy ao anaty vilany ao fotsiny zany dia matsiro. Ary tsy voatery tsy maintsy hihinana an'iny koa tsika. Ny saintsika ihany mitondra anazy, rehefa sainao mitondra hoe ty anana sy trondro dia efa mahasitrana dia milamina le izy. Zay zany le sakafo hohanina. Fa misy ihany koa le fisorohana hoe mbola tsy tonga le aretina dia efa mihinana zavatra izay manala an'le aretina. Tsy atao isan'andro. Fankatsila efa malaza amintsika fa manala vato. Fa indray isam-bolana tsika mba mihinana fankatsila. Tsy andrasany efa hita anatin'ny échographie sy sisa efa marary efa reraka ianao zay vao andeha hihinana fankatsila. Fa mba misy fotoana ianao zany mba manao dité fankatsila. Enoina tsara le fampianarana hoe ohatra n'inona ny fanaovana an'le izy. Fankatsila firy faka, firy ny rano atao aminy, firy vera ny sotroina, dia arahana tsara amin'ireny ary tsy maka tongony. Adiny firy izy eo ambonin'ny afo dia raisina hohanina. Fa izay zavatra zay zany dia manampy antsika be da be amin'ny fahasalamantsika. Zay zao resaka calcul ny resahako fa mitovy amin'izay ny tension. Noko angamba fa ny olona izay misy tension dia efa mahay ny dose ny tokony hohaniny, hoe firy ny tongolo gasy hohaniny, firy ny anamamy tokony hohaniny, firy ny agnanambo tokony hohaniny. Dia izay rehetra zay zany manambary azy andrasany efa mianjera ianao vao hitsabo tena. Rehefa tsy azo fotsiny dia efa zereo izay zavatra azo atao. Ka izay zany no entiko voalohany hoe ho antsika izay liana amin'izay hoe fitsaboana nentim-paharazana no hatsaraina. Izany hoe naturalisme, zavatra natoraly no ampiasaina. Ezahana ho akelezina ny produit chimique, ny boîte de conserve, ny sardine sy ny corned-beef zany efa somary asiana maka sisisiny eny ihany. Fa mba zavatra natoraly zany manana. Tandremana tsara ny fihinanana poulet de chair be sy tafahoatra. Hohanina le izy fa asiana fetrany ihany. Dia zay zany no zavatra hoentina. Ka zay zany no hoentsika androany amin'izay le hoe traitement traditionnel amélioré na médecine malagasy traditionnelle zay dia hoe ny fisorohana ny zavatra hohanina ao anatiny, fisafidianana ny zavatra hohanina sy ny fatra ny zavatra hohanina. Zay zany no entiko eto androany. Zay moa dia zaraina ao amin'ny koloaina. Koloaina dia sehatra anankiray zany mizara ny traikefanana. Zay zany voalohany indrindra ao anatiny ao. Dia faharoa ny tsabo na mamaha olana. Maro ny karazana olana efa nentinay sy mahazavay tsy aminareo teo, fa mamaha olana zany sehatra faharoa. Sehatra fahatelo dia amin'ny tsabo manotra mihitsy
misy karazana ohatra be da be lefa metintsika dia manotra. Dia sehatra faefatra dia ny varotra an'ireo produit naturel, misy tantely eo aminay, misy harina ao aminay, misy noni ao aminay, misy spiruline ao aminay, misy stevia ao aminay, izay produit naturel ahafahana manala ny aretina. Ka miantso antsika zany ny voly, miantso antsika ho tonga mba atevin-darana amin'izay asa ataonay. Fifampizarana ara-pahasalamana eo amin'ny resaka kasinga efatra, resaka fahasalamana, resaka tontolo famahana olana eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia zay ny ao amin'ny koloina miandry anareo zany laharan-tarim-pihazahoanareo anay io afaka mijery ny Facebook nareo koloina na amin'ny Sera Studio. Eto dia mametraka fisaorana ho an'ny ekipa rehetra atao amin'ny Sisel, mametraka fisaorana ho an'ny station Sisel Radio Stélé, mametraka fisaorana ho an'ny ekipa rehetra atao anatiny ato, mametraka fisaorana ihany koa anareo izay mpanaraka amin'ny fandarana. Matoa mbola eto zay, matoa mbola misy mametraka fanontaniana dia noho ianareo sy noho ny fiaraha-miasa sy fiarahana amin'ny fanakalo aminareo. Ary mametraka fisaorana ihany koa an'ny ekipa ny koloina rehetra izay miara-mamolavola sy mandefa an'izao fandaharana izao. Zay no azo atolotra androany fa amin'ny herin'ny androany indray tsika manao misimisy mametraka fisaorana, metraka fakatelemana ary aza misalasala mandefa ny sosikevitra sy ny toromarika izay hitanareo fa mety ahasoa antsika rehetra fanaraka sy mpamolavola an'izao fandaharana. Saotra tompoko amin'ny herin'ny androany toy izao.